sambatra hoany eny akaratriny fa nitotokana iraha mandre kisalisally lamba iraha mitafy fa mipatrakala kosa azy samirery fa mihoatra noho izany tompoko lasy tompoko vavisana izay eto amin'ny faritany fimpimana-Antananarivo miaona mifanatrika mitafa amintsika rehetrarehetra mpikambana maneran-tany amin'izao herinandro ny kapary izao. Noho izany dia atolotra ny arahaba fa izany no voam-pifaliana. Arak'izany tompoko lasy tompoko vavisany dia mijoreto ny tena amin'ny anaran'ny Fimpima-Antananarivo. Ampahafantatra anareo fohifohy hoe ahoana izany faritany Fimpima-Antananarivo izany. Iray amin'ireo faritany 7 eto amin'ny nosy izy ary manana sampana 420 rantsana 70 eo. Ireo sampana 420 ireo dia navondrona ho telo isaky ny lalam-pirenena dia ny anaran'izay nataonay hoe Samima na hoe sampana miara-mandroso. Mankalaza ny 520 taona ny faritany ankehitriny ary nandritra izay 520 taona izay dia mbola roa ihany ireo filoha nifandimby teo. Filoha voalohany taon'ny taom-piasana rehetra hatramin'izay dia Andriamatoa Andriamanalonarivo Raimbeindrindra ary nanomboka tamin'ity taom-piasana ity dia Andriamatoa Rakotondrabemanantsoa Andrianady na Bandromanoa. Manana fiadidiandrara 20 ny faritany izay isaky ny fiadidiandrara dia Talerony miantsoroka azy. Ny foibe-toeranay tompoko lasy tompoko vavy dia eto Antsahavola Izaha. Afaka manantona eto izay te hifandray aminay. Ao anatin'io foibe-toeran'io izay mampifandray ny faritany dia misy ny mpandrara izay tongotra indrindra amin'ny tendrombohitra mikarakara ny andavanandrom-piainan'ny fikambanana. Raha ny fampianarana indray no resahina dia mamoaka mpianatra manodidididina ny 900 eo izahay isan-taona ao anatin'izany ny mpiofana, ny takalo ary ny mpandalina. Ifampitantana isika mba hampandrosoana Antananarivo teny filamatray vaovao tao anatin'ity taom-piasana ity izany ka ireo rehetra ireo noloa miara-mihevitra, tongotra miara-manindra, tanana miara-mandray nefa tsy ho efan'ireo prorery anefa izany fa eo ny mpikambana manontolo miaraka amin'ny sakaiza sy ireo tantsoroka. Eto am-pamaranana tompoko lasy tompoko vavisany dia manantitra ny fisaorana anareo makasitraka ny aino hatramin'ny farany ary ny firarintsoa antsika rehetra izay manatrika dia engana isika rehetra toy ny tantely manatody ampary efa mamy raha teo tsika mpikambana ray manontolo fa ny anatodizantsika mbola ho mamy. Izany hoe mirary antsika rehetra hianoka ny mamy mandritra nyity herinandro ny kapary ity. Misaotra tompoko lahy mahakasitraka tompoko.